ka fifoazan-tsaina aloha zay vao fampandrosoana. Rehefa manao politika dia ny tombontsoan'ny vahoaka aloha jerena zay vao ny tombontsoanao. Rehefa misy marary ny vahoaka dia ilay marary ny vahoaka no avohitra fa tsy hoe manohitohina ny tenanao personnel ilay izy dia hoe attaque personnelle. Ina moa no mahatonga ilay hoe tara ny niveau mpampianarana any amin'ny faritra. Dia izany ve dia tsy mazava? Raha ohatra ka impiry mandalo cyclone ny any amin'ny faritra isan-taona, fahavaratra no miditra ny ankizy, fahavaratra no mandeha mamakivaky an'ireny rano be ireny ny ankizy mandeha mianatra. Ny ao an-tanan-dehibe mbola afaka mihafiafy ihany satria misy programme rattrapage, misy zavatra isan-karazany ahafahan'ny olona mbola manenjika raha sanatria izany ka hoe misy voka-dratsy ny andro aviorana. Fa any amin'ny faritra tsy misy an'izany. Dia izany mahatonga ny programme mpampianarana any amin'ny faritra taraiky. Rehefa miteny ny olona hoe taraiky amin'ny fianarana any amin'ny faritra dia tsy ilay olona tsiraidray tsipotsiponina no resahana fa ny vahoaka en général any amin'ny faritra. Tsy idiran'ny personnel ilay izy fa intérêt général aloha zay vao personnel, arahaba-soa arahaba-tsara raha ohatra ka tafita amin'ny fianarana amin'ny toerana ambony isika any amin'ny faritra any fa tsy ianareo ilay resaka fa ny vahoaka any amin'ny faritra. Ka izahay ato amin'ny RCR zany miady hoe tsy mety io programme mitovy manerana ny Madagasikara io satria pays tropical isika. Programme mpampianarana nalatsaka avy any amin'ny mpanjanaka io programme mpampianarana io zay ilay olana zay no mahatonga ny fampianarana any amin'ny faritra taraiky. Tsy faotin'ilay vahoaka ilay izy fa faotin'ilay rafim-pampianarana izay ampitovizina manerana ny Madagasikara. Sady ampitovizina izany ilay izy manerana ny Madagasikara no tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy. Kolontsaina vahiny daholo no ampidirina any amin'ny lohan'ny ankizy any ampianarana any. Dia tsy tonga saina amin'izany tsika nefa isika malagasy. Dia isika variana mifampitsipotsipona tsipelina. Vakina mifampitsipotsipona tsipelina isika kanefa ilay fanasana atido izay efa natao antsika hatrizay momba ny kolontsaina vahiny tsy rarahintsika. Tsy resaka fankahalana vahiny ilay izy tsy resaka fankahalana vahiny. Ka averiko ihany rehefa misy olona miteny mahitsy hoe taraiky ny programme mpampianarana any amin'ny faritra na hoe taraiky ny olona any amin'ny faritra eo amin'ny resaka fampianarana dia ny vahoaka ny resahana. Aza diso adevitra isika fa efa mandraingoraingo marary ny malagasy, ny vahoaka malagasy any Madagasikara noho ny tsy fahampitsakafo, noho ny fahampitehan'ny rafim-pampianarana, noho ny fahantrana lalina mba jereo ilay tombontsoan'ny vahoaka. Fa tsy isaky ny 2 minitra dia hitsamboamboatra amin'ny resaka fieritreretana fa attaque personnelle le zavatra resahany. Misy marina ve ilay zavatra resahan'ilay olona, misy diso ve ilay zavatra resahan'ilay olona, dia iny adivana hevitra fa fifoazan-tsaina aloha zay vao fampandrosoana.